Navetrany ara ny fampalam-baovao anatin'ny sehatra ara-kultoraly manasongadina ny kolotsaina ihany koa. Anisan'ireo vakoka manana ny maha-izy azy nefa mbola vitsy ny mpahafantatra azy ny rovan'Ilafy. Ka izany indrindra no nisafidianan'ny firaisankinan'ny Andriambavilanitra Malagasy io toerana iray io mba ho asipanatsarana no sady nambolen-kazo ihany koa. Fanadihadiana rana amin'ny rotsira kotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy rasoana ivo. Toerana iray izay tafiditra ao anatin'ny vakoky Madagasikara ny rovan'Ilafy. Ny mpanjaka radama faharoa no nanorina ny lapa izay hita eny an-toerana ny taona 1970. Tamin'ny taona 1770 no navozina farany ny lapan'ny rovan'Ilafy ary nanomboka ny taona 1970 no natao trano fitehirizana ny vakoka ny toerana. Mbola vitsy dia vitsy anefa ireo mpitsidika ity toerana ity ankehitriny. Fotoana misy zay. Misy fotoana mandeha be zay zany hoe efa ela fa nitsika amin'izao fotoana izao aloha somary nalingina izy io. Ka ty toerana ity moa zany dia tsy dia mba fantatra loatra mbola vahiny amin'ity na malagasy na vahiny. Ka mbola tokony hamafisina kokoa ny fanentanana, ny fampahafantarana ny alalan'ny fomba fanaovana izany rehetra. Zay momba ny fanentanana. Dia ny hoe ny gasy sa ny vahiny ny malagasy aloha mazava ho azy. Malagasy. Raha zany hoe atao hoe vitsy dia vitsy raha ataontsika hoe any amin'ny 700 dimanjato any malagasy ao anatin'ny iray volana. Dia ny vahiny da betsaka ny telopolo ohatr'izay. Tonga teny an-toerana ihany koa araka izany ny firaisankinan'ny Andriambavilanitra Malagasy ary namboly zana-kazo miisa 100 entina indrindra hanomezana endrika ny tanàna ary koa hampahafantarana ireo olona izany rovan'Ilafy izany. Ny fikambanana Andriambavilanitra Malagasy na ny fama dia nandray anjara amin'ny hoe ny tokony tonga ny Madagasikara ho nosy maitso. Izy zany dia anisany mitaizana ireo olom-pirenena ihany koa amin'ny hoe fandraisana anjara eo amin'ny firenena amin'izay fikolokoloana ny tanindrazana izay. Ka ny toerana tety Ilafy no nisafidianana dia satria toerana manatantara izy ity ary somary adino ihany angamba. Raha hitantsika izao dia tena mendrika tokoa no karakaraina ny toerana tahaka izao satria ny firenena iray raha tsy manana ny tantara dia firenena tsy manana fanahy. Nisokatra isan'andro ankoatry ny alatsinainy ny rovan'Ilafy ho an'ireo mpitsidika manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 12 atoandro ary amin'ny 2 ora hariva hatramin'ny 5 ora. 3 arivo ariary ny fidirana ho an'ny vahiny raha 100 ariary ho an'ny malagasy.